raha tsahivina dia nanomboka ny taona 7 mandraka ankehitriny dia nahatratra 12 teo ireo andihana fianakaviana nampiny ny fikambanana aza indrindra eo amin'ny sehatra ny sosialy atsoatsy ihany koa dia isan'ny tetikasan'ny aza ny anampy ireo tanora eto andrenivohitra mba ahafahan'izy ireo manana fivelomana izay ahafahan'izy ireo ihany koa mahavita tena raha izay angah no andeha ilazana azy mbola fanandadiana hoetindravaka randriamanalina eo amin'ny sarany rakoto arsoatra ny taona raiky amby 7 no niforona ny fikambanana aza na ny ankohonana sahirana arenina izay natsanga ny conférence interfranciscaine de Madagascar eto Andrainarivo moa no misy mifoibeny ny frère Jacques Tranchon ny filohan'ny fikambanana aza izay nitanjona fikambanana dia ny anampy amin'ny fiadiana amin'ny fahantrana eto Madagasikara mitsinjara roa ny tetikasan'ny fikambanana sehatra roa ngeda be zany no sahaniny dia ny fandraisana fianakaviana sahirana hifindra-monina ny ambanivohitra efa tamin'ny taona 7 zany zay nanomboka namindra-monina andihana fianakaviana voalohany risa-taona zany dia misy foana io hatramintsika miresaka zao zany efa 9 zany nefa tafafindranay any amin'ny faritry Bongolafa zay zany dia apahany ambanivohitra dia misy ihany koa zany ilay atao hoe fanofanana tanora misehatra asa zany izay ny lafiny anankiray faharoa mahakasika ny tetikasa faharoa ny fikambanana aza dia misy ny CFA na ny centre de formation artisanale misokatra ho an'ny tanora eto andrenivohitra ary manana atelier natokana ho famokarana vokatra asa tanana maharitra herintaona fampiofanana ireto tanora ireto izay maimaim-poana fampianarana azy ireo ary ny fikambanana no miantoka zato isan-jato ny fitaovana sy ny kojakoja rehetra ento mampianatra andeha ho jerentsika ary ny fizotra ny fampiofanana raha hoany ny spécialité momba ny petakofehy manokana karazana point en broderie fotsiny zany dia efa mahatratra eo amin'ny 30 eo zany karazana point izay tsy maintsy haindry zareo anatin'ny mbolana zany ny mbolana manaraka moa zany dia eo anatin'ny production zareo zany efa voafehan'le fianarana tetsy dia afaka mandray commande zahay ankoatra ny fianarana petakofehy dia misy ihany koa ireo spécialité hafa eto anivon'ny fikambanana aza amin'ny alalan'ny CFA hatrany ka mitotaly 7 izy ireo isany amin'izany ohatra ny fianarana ny tao hazo ny fianarana mamokatra ireo asa tanana vita amin'ny taolana ny fianarana momba ny famokarana asa tanana vita amin'ny rofia ny fianarana amin'ny fametrahana ireo kojakoja momba ny fitantanana ny rano an-tokantrano sy ny fanamboarana azy ireny ary farany ny fianarana ny zaitra marina fa avy amin'ny fianakaviana sahirana izy ireo izay misy apahany amin'izy ireo moa no tsingaina tena anivon'ny fokotany misy ihany koa anefa no safidiny tena anivony ireny fikambanana miazy aza sahirana sy gamboty ireny isany amin'izany ohatra ny irina izay azavy amin'ny fikambanana endaoui ary ny zaitra no safidiny anarana eto anivon'ny fikambanana zaky sahirana biazina atao anatin'izay rehefa hita an'izay dia navoaka ny fiofanana zany ireo tanora mahavita fiofanana eto dia manana safidy amin'ny anorina orinasa ho azy manokana na hiasa eny anivony orinasa misy moa ny fanaraha-maso azy ireo mandritra ny taona mba aleo tena azy ireo tokoa mandidina ny 20 isan-taona ireo tanora raisy ny fikambanana aza atreto dia tanora misy 700 ireo fanazo tombosoa tamin'ny fampiofanana noho ny atsaran'ny kalitao ny fampiofanana tolotra ireto tanora ireto dia zavakanto sy tsy mena amin'ny tany matiana ny vokaran'ireo tanora ary amidy eto amin'ny showroom ny fikambanana eto Andrainarivo ireo vokatra rehetra ireo mandray commande ihany koa ny eto faharetan'ny asa arakaraka ny fitakin'ilay mpanjifa ihany raha mila zavatra sarosarotra izy dia mila fotoana kely ihany koa no manao azy satria tsika tsy manao hoe asa vonjy mahia fa asa misy kartao ihany koa dia izay no mahatonga n'izy hoe arakaraka ilay zavatra ilainao zany ny fotoana takiana amin'ny fanatanterahana an'ilay commande misokatra ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7 maraina ka hatramin'ny 10 arivo ity showroom eto Andrainarivo ity ary ny tanjona lavitrezaka ho an'ny fikambanana aza dia ny varotra ny vokatra any ampitan-dranomasina